Tonga soa eto amin'ny fandaharana mahavokatsy izay vokarin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana indray isika amin'ity takariva ity. Miaraba tompoko lahy, miaraba tompoko vavy. Manodidina ny hetsika B2B andian'ny faharoa ka ny akony sy ny mahakasika izany no votoatin'ny fandaharantsika amin'ity anio ity izay iarahanao amin'ny ekipan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary dia anasananao anjo izany hatramin'ny farany. Fahombiazana ho an'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ireo mpiara-miombonantoka aminy ny fiaonam-be B2B andian'ny faharoa no tanterahana ny 13 ny 14 Jona 2024 teto amin'ny Karalitaona Anosy Antananarivo. Fampionana andreo mpamokatra ny sokajin'olona manana tetikasa sy efa eo am-panatotosana asa-pamokarana, ny mpandraraha, ny mpamatsy vola eo amin'ny sehatry ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Ministera maro no nitantsoraka tamin'ny fanatanterahana ity hetsika ity, niaraka tamin'ireo sehatra tsy miankina. Anisany nitarika izany ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Fantatsika fa ilay B2B izay ataontsika hoe hoentina ampandrosoana ny sehatry ny agribusiness eto Madagasikara dia efa natomboka tamin'ny herintaona tohizina amin'ity taona ity ny tandrona dia goavana be ary ray ihany tandrona voalohany dia ny ampiakarana avo ny sehatry ny famokarana mitodika amin'ny tsena ary ampiakarana avo ny kalitao ny vokatra izay ananantsika maro eto Madagasikara ary ihany koa mba ampifandraisana andreo mpamokatra, fikambana amin'ny mpamokatra, ireo coopérative amin'ireo sehatra tsy miankina izay ny sehatra miasa anatin'izany famatsiana ny famokarana izany na aty amin'ny famokarana izany na fagnodinana ny vokatra izay ananantsika marobe. Ity andian'ny faharoa ity dia hitatsika fa mivoatra raha oharina amin'ny herintaona satria tsy hianona fotsiny eto Madagasikara tsika ny amin'ny fiarahana mampifandray an'ireo manana tolotra hoentina mampiroborobo ny sehatry ny agribusiness, ny sehatry ny agriculture biolojika, ny sehatry ny izay rehetra azontsika hoentina ampiakatra ny famokarana eto Madagasikara fa izy koa ny fifandraisana amin'ny any ivelany amin'ireo chambre d'agriculture any Canada, any Israël, ireo any Belgique izay ivoaka amin'izay zany tsika amin'ny alalan'ny haitao ny teknôlôjia ny anaovana an'izay en visioconférence dia verina fa sady mifandray ireo sehatra tsy miankina amin'ny groupement ny entreprise secteur privé eto Madagasikara sy ny tantsary izay manana tolotra hoentina mampiroborobo ny fambolena sy ny fiompiana dia ankoatran'izay ny avy any ivelany koa zany manatentsika fa hisy ihany koa contrat izay anomboka ahazo ny miaraka amin'ny fikambanany tantsara. Tonga tsara ara-potoana amin'ny efa fananantsika andreo atao hoe fitaovana hoentina mampiroborobo ny sehatry ny agribusiness. Fantatsika fa ny agribusiness zany hoe ny famokarana mitodika amin'ny tsena dia ahafahantsika manatratra ny fahavitantenaran-tsakafo satria mampirisika ny tantsaha hamokatra bebe kokoa, hamokatra ny kalitao tsara kokoa dia hanatsarana ny fahavitantenaran-tsakafo izay velorano fanapetraka ny filoham-pirenena andrajoela ho an'ny malagasy tsirairay. Nandritra ny 2 andro nanatanterahana ny hetsika B2B maherin'ny 400 ny fiaonana teo amin'ireo mpandraraha, mpamatsy vola, mpividy, tompona tany midadasika, manana tetikasa, ireo vondrona mpamokatra, tafahoana,
tao amin'ny efitrano B2B ka 10 mahery afaka nandrafitra fifanarahana sy fifanaovatsoni. Tao anatin'ity hetsika ity raha ny fandraisana anjara dia 5-30 ny mpamatsy vola avy eto atoerana sy avy any ivelany, 8 ny mpifidy, 7-20 ireo manana tetikasa, 7-20 ireo manana tany, mahery ny 30 ny vondrona mpamokatra ary 100 maro ireo tonga nanatrika fiofanana manodidina ny tontolon'ny fananganana drafitra ho amin'ny fandraharana ara-pamokarana niaraka tamin'ny Iza Agribusiness. Dia anisan'ny sehatra iray nahafahanay mpandraharaha miaona amina investisseur, indrindraindrindra nahafahanay koa mametraka tsara hoe atraizany fandrefesana lefa mba ataonay mihoatra amin'le ataon'ny hafa zany. Ny tombony voalohany zany dia hoe nahafahanay fanao échange tamina mpandraharaha maromaro, fa ankoatran'izay niaona tamina investisseur maromaro koa zay. Indrindraindrindra ny Iza zay atao hoe anisan'ny manome resaka fizarana traikefa, satria tao anatin'izay zareo tena nametraka hoe na dia ao anatin'ny fandraharahana dia hitanao fa mbola maro ny zavatra hoe tokony ampina zany amin'ny resaka fahalalana mahakasika ny fitantanana n'ilay orinasa. Ny fandraisan'ny Agribusiness Academy anjara zany dia ny fizarana amin'ny mpanatrika, ny hoe ahoana ny ahafahana miditra ao amin'izany sehatra ny fandraharahana amin'ny agribusiness zany eto Madagasikara, hoe inona daholo ireo le zavatra azo atao ary ahoana ny fomba anaovana azy. Izay zany ny zavatra natao teto ho an'ny androany aloha, fa ho an'ny rahampitso indray dia mijery hoe miditra lalala kokoa hoe ahoana indray ary ny raha tena efa tapa-kevitra hiditra amin'izay ahoana ny anaovana ilay drafitra fandraharahana na le business plan. Izay no ataoko hoe fifampizarana izay hidiran'ny Agribusiness Academy sy ny isa moa mazava ho azy isa Agribusiness ao anatin'izao fiaraha-miasa miaraka amin'ny ministera zao. Ho an'ireo vondrona mpamokatra, anisany nisitraka ny fahombiazan'ny fiaonana mpamokatra tsaramaso sy black eyes na voanemba ao anatina vovonana tafahoana tamina mpandraharaha malagasy avy amin'ny faritra vakina karatra iny. Ny fanondranana vokatra any ivelany no tena imasony. Manga ny resaka teo amin'ny rotota. Tena mahafapo tokoa le B2B amin'izany na ho anay opérateur na ho zareo producteur, satria niona tamina organisation isana maromaro sy androany fampiresaka tamin'ny zareo mikasika ny resaka fiara-miasa ao anatin'ny sihatry ny fambolena. Ka maromaro ny zavatra niresahana eto hoe inona daholo ny vokatra misy any aminareo, inona ny zavatra ilainay dia inona ny fifanarahana afaka atao. Ka hatreto zany zao OPR ny resaka taminay dia somary nahavitanay fifanarahana provisoire daholo hatreto. Zany hoe misy zany vono zareo dia amatsy ny entana izay vonona aka ny entana zareo. Dia ireo zavatra ireo zany efa hanomboka amin'ity mois de juillet sy mois d'août eo zany efa misy campagne efa hanomboka miara-miasa amin'zareo. Raha omeko ohatra zany hoe avy ao mahitsy ohatra efa misy olona ifanaraka aminay famokarana tsaramaso mainty izay tena misy demande be da be amin'izao nefany tsy ahitana firma izy. Ampahany any izay fa nisy koa niona taminay avy any amin'ny faritra Menabe, avy any amin'ny faritra Sofia, avy any amin'ny Romanie, maro zany ireo OPR resaka taminay androany. Ka mahafapo izy sady mahavelona mampietana ny mpiasary mba hiezaka zany ao anaty resaka misy mpandraharaha zany mitady entana efa ataontsika fa tsy maharaka le demande any. Ary hita hoe izao zavatra zao tonga vokatsoa ho an'ny orinasa, ho an'ny tantsaha, ary raha bangona tokana izy dia ho an'ny firenena mihitsy satria resaka fambolena tena zava-dehibe eto Madagasikara. Atindianay taty hitady mpiara-miasa mpandraharaha fa efa mpamboly izay any tanàna. Dia nahita ny haiko Impex dia ny zavatra ataon'izy ireo dia mamokatra mpandray vokatra izy moko afaka handray vokatra. Dia niteneniny taminay tao zany vokatra karazana tsaramaso maromaro, dia tsaramaso ikiny,
koba dia tsaramaso fotsy dia tsaramaso karla dia kabary fotsy dia kabary tsaramaso ohatran'ny maraka ilay tsy haiko dia tsaramaso rehetra be dia afaka manoana amin'ny zezika fanafody mason'olo dia avy eo mandray vokatra fa misy atao contrat aloha zany dia avy eo izy ihany mandray vokatra dia tsy sarotra ho any antsony sady mamboly no mivarotra. Ankoatra ny fanehoana ireo vokatra mampalaza ny Madagasikara toy ny kakao, ny kafe sy ny lavanila dia tsy ankilan'izay nisy ihany koa ny famelabelaran-kevitra isan-karazany tamin'ny alalan'ny fifandraisana ampitaindavitra ka ny fandraisan'ireo mpandraraha avy any ivelany toy ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria avy any Belzika sy Luxembourg eo amin'ny sehatra ny famokarana ara-biolojika sy fandrarana ara-pambolena no tena ny masoana. Teo ihany koa ny fampidirana ny vokatra malagasy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Sationany ihany ireo fa mbola maro ny liana amin'ny fiarah-miasa amin'ny Madagasikara. Ny fifanaovana sy ny fifanekam-piarah-miasa ihany koa no nanamarika ity hetsika B2B andian'ny faharoa ity teo amin'ny tranobe an'ny tatsapamokatra malagasy sy ny Agritech, ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana sy ny rafitra fampindramam-bola madinika vaovao na ny NIM. Teo ihany koa ny taratasy fifanaovan-tsy ny fikasana ividianan'ny BFF orinasa iray ny vokatra tantely avy amina coopérative miel tropical ao Manakara izay toana ny fandaranasa defi. Azo lazaina ho fahombiazana ity hetsika B2B andian'ny faharoa ity. Voalohany dia fankasitrahana antsika izay nandray anjara feno sy mavitsika tamin'ity andian'ny faharoa forum B2B ity. Zava-dehibe ny nahavitantsika azy ary raha nametraka tanjontsika tamin'ny voalohany hoe farafaharatsiny dia mahatratra eo amin'ny 400 rencontre dia tratra raha ny antotanisa izay azo avy amin'ireo karakara zany isana fifandraisana ary fanakalozana zany ankasitrahana antsika rehetra amin'ny fanohanana ary mifandraisana anjara mavitsika tamin'ny zao hetsika andian'ny faharoa B2B zao. Izay no masaka azo natolotra ao antsika tamin'ity androany ity isaorana ianao nanjohatra amin'ny farany izany fandarana izany. Manome fotoana ho anao indray ny ekipan'ny serasera eto anivon'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ho amin'ny fotoana manaraka. Mandrapitafa sy mandrapijery indray tompoko lasy tompoko vavy.